nalalaka ny fametrahana fanontaniana ho an'ny rehetra mivantana tamin'ny pastera Mayol nandritra ny fivoriana ny arahana tamin'ny mpikambana ao amin'ny antoko GFFM na ny Gideona fandresena ny fahantrana eto Madagasikara na nasana ireo olona liana rehetra omaly alahady fa 9 ny volana Oktobra 2024 tolakandro teto amin'ny Antsika Beach. Vita soma tsara ny fiorana tamin'ny voka amin'ny Mahajanga ary tonga maro ny voka zany na dia niona sy fakaitatava pastera Mayol ary nanana fotoana koa mba nametrahana fanontaniana mivantana zany fa hatramin'izay moa dia ny amin'ny radio ny amin'ny télé no miresaka ny tena dia ohatrany hoe kabary tsy valiny fa tena nalalaka ny olona afaka nametraka fanontaniana. Nasiany resaka sy fanazavana teto avokoa ireo teboka rehetra mety hanitikitika ny mpametraka fanontaniana na ny amin'ny filatsahana hofidiana ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana manaraka izao na ny momba ny faminaniany ireo tetikasa-pampandrosoana ho entin'ny atoko GFFM hatramin'ny toe-draram-pirenena misy amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy fa raha ohatra ka ilay artikla 970 no kitihana izay hitovizan'ny kandida lenta amin'ny firotsako fidiana dia tsy mankasitraka an'izay ny atoko GFFM satria manana kandida hirotsaka izy ka ny fanirizy GFFM mba hitovy daholo ny kandida rehetra fa tsy misy anatombo eo amin'ny fanjakana zany fa mitovy daholo. Io zany tena mila fahendrena be izy io. Azo ataony manangana an'ilay ACJ fa manontany antsika hoe toe-javatra amin'ny fitsarana amin'izao fotoana zao ve azo atao hoe mahafeno ny fepetra ametrahana anazy raha ny fahorian'ny vahoaka malagasy sy ny fimenomenonana amin'ny resaka fitsarana. Crise politique lavarena ige ny anton'izy io fantrana ihany. Fantrana dia fitondra rehetrarehetra zany rehefa tonga amin'ny fitondrana dia mikalkuila an'izay hoentiny sy izay ho azony fotsiny izy mandritra ny mandat anankiray fa tsy mijery lefa zany hoe raha ohatra hoe tokony ho alefa makany le ampandrosoanan'ilay izy le mpanao politika zany mieritreritra hoe ity moa dia alefa ny vahoaka fa avereny makaty amintsika ihany fa voafetra ny fotoana hipetrahantsika sy hinanantsika eto. Fa raha io tena alefany amin'ny vahoaka araka ireny resako ireny raha tena lasany amin'ny vahoaka tokoa ny 9 isan-jato dia eo ampahafolon'io ihany no alain'ny fanjakana amin'ny vahoaka resana zany taxe na TVA ampahafolony ihany zay ny ara-baiboly tena mivaha io fantrana io satria mba lasany amin'ny vahoaka tokoa ny 9 isan-jato ka mifamatika amin'izay manko misy amin'ny fotoana izao 9 lasan'ny mpanao politika sy mpitondra fa eo ampahafolony io ary mbola andrimba mbola voarimbana io fa tsy tonga 100 isan-jato any amin'ny vahoaka io ampahafolony satria izay aty ambany aty koa mba maka koa tena fa raha ny tsy haiko ny ray isan-jato tsy isan-tonga any vahoaka. Ho an'ny antoko GFFM mila olom-baovao ny hitantana ny firenena tsy mpanao politika fa olona hanatanteraka irak'Andriamanitra dia i pastera Mayol. Ny antoko politika zany amin'ny anarany Gideona fandresena ny fantrana eto Madagasikara dia hiady amin'ny fantrana tsy hiady aman'olona tsy hanangana fahavalo fa io ny fahavalo iarahanay amin'ny io ny mampikikika tsy miteny mihitsy zahay hoe tsy nanao ninona akory ny mpitondra zay nadritan'izay nanao izay ho afana nampiasa ny fahaizana fa saika indresy fa mbola sofoana fa tonga zany fotoana mba anemonay amin'izay izondray ary efa analana dia efa hita manerina ny Madagasikara ny antoko GFFM raha ny nambarany Bureau National izay tonga teto izay manana rafitra mazava tsara tahaka ny antoko politika rehetra. Hita ato ihany koa ny GFFM vehivavy izay miara manangana ny rafitra manerana ny nosy. Tanteraka ny antoko satria amin'izao tsika miresaka izao dia efa mahenika ny Madagasikara ray manontolo zany hoe ny 22 région ary hatrany amin'ny commune rehetra mihitsy zany zao dia efa misy efa mitsangana zany ny rafitry ny antoko GFFM fa misy ihany koa raha moa ny fokotany vitsivitsy fa misy an'izany antoko GFFM izany raha mahakasika ny hoe inona ny tosika andrasan'ny antoko GFFM araky ny voalaza teo dia hoe ny GFFM dia tsy
inona fa hoe gideona fanesena fahatrana eto Madagasikara zany andresan'ny fahatrana zany dia tsy vitan'ny tokana ary tsy vitany antoko GFFM zany fa isika olom-pirenena tsirairay no andrasana ao anatin'izany ka ny fanohanana andrasana zany dia ny fiarahantsika miasa ao anatin'izany antoko izany tsy voatery hiditra ao anatin'ny antoko ianao fa rehefa resy lahatra ianao fa tena tokony ady amin'ny fahantrana tokoa isika amin'izao firenena izao dia afaka miara-miasa zany ao anatin'ny antoko GFFM ianao mba hatratrarana an'izay tanjona izay. Ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy taona ny joroany ny antoko GFFM amin'ity taona 17 ity izany hoe nijoro hatramin'ny taona 12 antoko politika mametraka ny targetrany ny fandresena ny fahantrana eto Madagasikara.